hafa kosa indray dia nisongadina ny université Antananarivo nandritra ny fifaninanana universiade izay nitanterahana tany Mahajanga. Ankoatr'izay ny universitény polytechnique teny Vodivorona ihany koa no nandrombaka ny amboaran'ny filoham-pirenena raha antsika toy izao manaraka izao ny lanonana fanolorana loka. Nisy week-end anankiray nanaovana jeu corporatif dia nanao tournoi de solidarité zahay nisy discipline tennis, pétanque, tennis de table, foot à 7, basketball mixte. Zay zany ho an'ny mpandrarasy ny mpampianatra eto amin'ny université dia ankoatran'izay ny coupe de président zany football ihany nataonay tamin'ity satria misy an'ilay resaka sanitaire iny dia misy activité zany vacance sy arrêt d'exercice teto aminay dia foot à 11 ihany mazony atao fa isa-taona zay sady manao basket ny manao ohatra hoe fanorona pilote mampianarana anatiny dia ankoatran'izay misy an'ilay universiade misy discipline nandraisanay anjara ny sport co rehetrarehetra dia ny athlétisme, tennis, pétanque, karaté, tennis de table zay no nandraisanay anjara nazahoanay an'ilay laharana voalohany tany Mahajanga. Dia ankoatran'izay nisy ankizy représentant l'université Antananarivo nanao échange universitaire tany Maurice, discipline tennis de table, lawn tennis de pétanque mixte zany nandehanay tany tamin'ny octobre. Dia izay ny activité anay tamin'ity taona ity. Dia amin'ny taona manaraka manana satria ny équipe de direction ny office du sport et de la culture zany niova vaovao zany zay ao misy teny Menadazy nitarika ao dia amin'ny février amin'ny rentrée universitaire izahay proposé activité tena vaovao mihitsy fa tsy ohatran'ny nataon'ny université hatramin'izay.